Dia faly miarabantsika rehetra ry Benotsaina mpanaraka ny fandarana Gasikara. Fantatrareo moa fa feno 20 taona androany ny fandarana Gasikara ka dia ampifaliana ampatretena zany no isaoranay anareo rehetrarehetra izay manaraka ny tsy tapaka ny fandarana Gasikara nandritran'izay 20 taona izay. 20 taona no nampidirinao tao tokantranonao zay. 20 taona no nampidirinao tao am-ponao zay, ary 20 taona no niarahantsika tsiky ny faly ary ihany koa nizarany mamy sy ny manidy. Ka hoy izay hoe finaritra hatrany miaraka aminareo izay fandarana Gasikara. Nous sommes très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, 8 avril 2021, jour de nos 20 ans de l'émission Malagas Gaskar qui émet en direct de Toulouse. 20 ans de complicité, 20 ans que vous nous avez permis de rentrer chez vous tous les dimanches de midi à 14h. Ça a changé un petit peu entre-temps. Et puis 20 ans aussi d'amitié, de convivialité, où nous avons partagé les bons et les moins bons, on va dire souvenirs, actualités et les très belles chansons, elles sont toutes belles aussi, de Madagascar, et très heureux de fêter ça avec vous ici et maintenant. Maro no zavatra hentsika, maro ny zavatra renesitsika, ary tsy ela akory zay dia maro koa ny zavatra hitantsika amin'ny fahitalavitra, satria mivoatra moa ny fandarana Gasikara raha ny tena izy dia amin'ny alavan'onjam-peo ihany, fa nefa kosa araky ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia efa afaka mifanatry tavitsika ary isaorana be dia be amin'ireo mpanampy anay zany, ireo mpiaradia aminay. Betsaka ny mpiaradia aminay, betsaka ny olona niraisinay, betsaka n'ireo olona nifanerasera taminay, fa ny antom-pisian'ny fandarana tamin'ny voalohany moa dia ny mpanakanto. Ary tamin'ity taon'ity fiandohany ity zany, ity fiarahana androandroany ity, dia nisy mpanakanto vitsivitsy maromaro namaly ny antso, ary ireo mpanakanto ireo dia efa niraisin'ny Gasikara, efa niara-dia tamin'ny Gasikara nandritra ny taona maro, ka dia omenantsika eto zany fiaraban'ireo mpanakanto ireo. Mpanakanto topotsika moa zany mpanakanto santionany ihany no asehoantsika androany, satria mbola hitohy mandritra ny ity volany ity moa zany ny fizarana eto amin'ny Gasikara izay 20 taona izay, fa ny voalohany indrindra atolotray iarahanay amin'Andriamatozaky, izay moa fanjanao Andriamatozaky Enda matoa Marizo. Niarahantsika voalohany, niaraka amintsika voalohany dia Lalatina satria izy dia anisan'ny mpanakanto nanaraka hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'izao ny fandaharana Gasikara, ary entsika ihany koa matetika eo amin'ny Gasikara atolotra antsika ny teny fohy ho antsika rehetra. Miaraba ny fandaharana Gasikara sy ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny fandaharana nahatratra izao andro malaza fankalazana izao. Faly tokoa noho ny fiara-miasa aminareo izay ankasitrahana tanteraka, ary ny rary fitahiana ho anareo tsirairay avy. Ho ela velona ny fandaharana dia hiara-iriary aminay eto foana, ary koa ho ela indrindra eo amin'ny asa fanapariahana vaovao sy izay andreketanareo ao anatin'izany fandaharana izany. Mirary soa be dia be ho tahina ny tsirairay amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra, ho tahina ny tsirairay eo amin'ny asa aman'andraikitra izany, ho tahina ny fandaharana mba ho tojo ny ela indrindra. Velome! Ny mpanakanto manaraka indray izay hoenotsika zany ny afatra ny fiarabana firatsoana taona dia izy indray dia zanaka mpanakanto ihany koa izy, ary azo lazaina hoe monina eto Toulouse, ary eo koa izy dia efa tao amina fikambanana maro izy nefa nifandray tamin'ny fandarana Gasikara, ary izy dia mpamorokira ary mpitendry zava-maneno ihany koa. Tsy izy zany mety fantatrareo, tsy izy zany fa Igaby.
faly mampanjoso any Gasikara ato amin'ny tokantranonay ary sady miarahaba anareo ihany koa tratra ny asaramanitra. Gasikara omaly, Gasikara anio, Gasikara rapitso. Ny mpanankato manaraka dia tsy iza fa i Benja Mahavanina. Tantara niaraka tamin'ny Gasikara indray dia nihaino tsotra izy na maha-mpanakanto azy sy amina olo-tsotra azy tany La Réunion taloha. Dia izao izy eto Toulouse, dia vao eto Toulouse indray izy dia tonga dia nanatona ny Gasikara tsotra izao dia atao hoe miara-dia amin'ny Gasikara efa antaona maro izay ary tsy nanadino ihany koa tamin'ity 20 taona ity. Salama daholo eo. Benja Mahavanina ihany ty. Faly be tokoa ny tenako mandray anjara amin'izao 20 taona ny Radio Gasikara zao. Ka dia hoy aho hoe taona 10 verindro miarahaba anao Rikiala. Kanto meva sotoko zay ilay Radio Gasikara. Onjapeo nanatratravo any Madagasikara. Kolotsaina sotoavina zay ilay Radio Gasikara. Manoroka mamy be. Ny manaraka indray dia azo lazaina hoe isan'ny sangany ary andrarezina eo amin'ny fitendrena vatamaro fitsoka zany na tsy zany fa ny piano na ny orga dia tsy zany fa Samandriamanoro izay isan'ny azo lazaina hoe mpanaraka ary ireo artista maro no miaraka aminy, izy dia isan'ny mpamorona ihany koa. Ary efa niaraka tamin'ny Gasikara, efa nalaina feo teto amin'ny Gasikara, eo amin'ny fifandraisana Gasikara amin'ny Gasikara na teo amin'ny jazz ihany koa zany efa miaraka ihany koa tamin'ny fandarana Gasikara i Samy Andriamanoro. Et pour finir donc cette première partie, les artistes qui ont accompagné et jalonné les 20 ans de Gasikara, une très jeune artiste et plutôt, on va dire, une histoire très touchante parce que elle est née presque en même temps que Gasikara. Et puis maintenant, elle est championne du monde de musique instrumentale dans les championnats du monde des arts du spectacle de 2019. Elle est toulousaine. Nous avons suivi son histoire depuis le début. Elle était bébé quand Gasikara était là. Et puis là, maintenant, elle est très, très enjouée, très énergique. Elle est dans l'excellence, on va dire, de ce qu'on aime bien aussi montrer chez Gasikara, ce métissage entre nous, ici en France, et nous, à Madagascar, métissage culturel, bien sûr, aussi. Maëva, donc de Toulouse. Joyeux anniversaire à l'émission Gasikara. Aujourd'hui, elle fête ses 20 ans. Et tout simplement, c'est une émission magnifique. Et merci pour votre soutien depuis le début. Et je vais vous chanter une chanson que j'ai eu l'occasion de chanter là-bas. Joyeux anniversaire Gasikara, gros bisous. Zay zany santionany amin'ireo mpanakanto izay niraisin'ny Gasikara fa mbola maro be izy ireo izay omenantsika androany zany anomboana azy manomboka antsika mety isaky ny isan'andro dia manome santionana artista zay amin'ny resaka fiarabana, manome santionana mpanakanto, mpandraharaha na ny mpiaino-tsotra ihany koa ka raha sitraka ao dia afaka manao izany ianao dia alefanay ato amin'ny fandarana Gasikara ary irinay mihitsiny mba vokatry ny fonao avany, toraponao avany no entinao eto amin'ny fandarana Gasikara. Eo ihany koa, eo alohan'izay mare zao, raha ohatra ka misy santionana fahatsiarovana mampiomehy, mampalahelo, mahafinaritra avy any aminao dia raisinay ihany koa izany rehetrarehetra izany.
Izay indrindra. Anapiko kely an'izay andriamatozaky dia nivadika amin'ny teny frantsay tsika rehefa avy eo fa asa raha hitanareo ilay sarinay menadar teo ilay sariniaky fa efa 20 taona tompoko iny io dia sary ohatran'ireny nge mety tena ohatra raha hoe efa sary efa tamin'ny 20 taona no asehonareo nanaraka ny Gasikara mety daholo izany. Satria mety nareo tany mety nisy naka sary, nisy naka feo, nisy naka feo, naka sary zany ka azonareo zaraina mety tsy hanananay ilay izy fa hanananareo dia mba afaka zarainareo. Io zaraintsika ampitiavana be. Et nous sommes là donc pour partager avec vous ces 20 ans-là. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'avril, tous les jours, nous aurons quelques partages, soit par les photos, des vidéos, des anecdotes de votre part aussi, de notre côté, bien sûr, sur vous qui êtes des associations, des entreprises, des entrepreneurs, mais aussi des artistes, bien sûr. Une centaine d'artistes ont passé ici sur Gascar. Eh bien, nous espérons beaucoup de souvenirs de votre part et de partager. Vous pouvez le partager sur votre page et nous identifier, ou alors partager sur notre page et nous allons vous identifier en retour, bien sûr. Zany tsy izay moa no nanolotra zay nanome anareo ary mangataka ihany koa izay avy any aminareo izay mba sitraky ny fonareo izay voatsirambo ny tananareo sa hoana izy Marie-Jo? Izay indrindra fity mifamaly ny antsika ka izao isika tsyna mbola te hiezaka mafy mihitsy hoe hanohy any Gasikara araka ny efa voalazan'ny Jackie teo dia hoe mivoatra miaraka amin'ny teknôlôjia koa isika ka mahafinaritra ny fifanampiana raha ampianareo tosika zany izahay eo amin'ny sitany Gasikara na hitanareo an'izay tosika izay efa lopy malagasy moa fiteny azy saona fiteny an'izay fomba nentim-paharazana dia tsy dia manatsy azy amin'izao fotoana izao. Sy mbola hita foana amin'ny mahatsara azy hatramin'izao fotoana. Gasikar.com zany no azonao hijerena ihany koa hoe inona re amin'ity lisitry ny fanomezana ho an'ny Gasikara amin'ny faha 20 taona ity no mba mety ho vitako dia raisina tanandroa. Raha ohatra tsy tianao izany dia afaka miantso anay mivantana manontany. Zay indrindra. Et bien sûr, les 20 ans, pour marquer le coup, nous avons préparé notre liste de cadeaux sur gascar.com. Vous cliquez sur la photo de l'accueil. Et pour ceux qui ont des mobiles, il faut scroller un petit peu pour aller sur la photo. Tout à fait en bas. Voilà, en bas, vous cliquez sur la photo et vous avez la liste des cadeaux pour Gascar parce que nous, on a décidé d'être simple et sincère cette année à vous demander. Des fois, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on va leur amener? Vous avez une liste toute faite de cadeaux là. Et puis, si vous voulez aussi, bien sûr, au-delà de ces cadeaux, beaucoup plus, nous, ce qui nous intéresse, c'est vous donner des ordinateurs, autre chose. Appelez-nous parce que ça rentre pas dans le Gascar.com. Donc, vous nous appelez, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vraiment, si vous avez des photos, souvenirs, des anecdotes, même des chants, si vous voulez chanter pour Gascar, pour partager entre aujourd'hui et le 30 avril, eh bien, c'est vraiment, vraiment avec grand plaisir. Zay araka dia tsy azoko raha misy anampiana raha tsisy anampiana raha tsy ampy dia ampiana amin'ny alahady. Amin'ny lahaditsika amin'ny alahady isika mifankahita mihaona mivantana amin'ny halavan'onjam-peo 2.4 teboka 2 mégahertz ary eo amin'ny tranokala canalsud.net ticb.fr ary ny tag radiosonde.info. Rendez-vous dimanche prochain en direct de Canal Sud, mais aussi sur Internet, sur les ondes 92.2 FM, sur gascar.com, sur nos sites partenaires et coucou spécial à DAG Radio Sand, à ticb.fr, à Canal Sud aussi, .net, pour nous rencontrer à travers donc l'émission radiophonique de midi à 14h, heure de France. À dimanche. Et vous pouvez appeler si vous voulez souhaiter en direct l'émission Gascar. Et oui, pour vos dédicaces, pour vos vœux d'anniversaire. Et là, on vous a préparé une nouveauté pour les 20 ans. Voilà. Atoljoanao andriamatojakiny fanolorana ilay tsangam-baton'ity faha 20 taona ity. Et hatramin'izay moa isaky ny mankalaza ny fety ohatr'izao ny fandarana Gasikara
dia tsy maintsy misy tsangam-bato kely anankiray amenanareo ka anolotra anareo an'ity tsangam-bato iray ity izahay dia omena ihannareo amin'ny heriny ny andinidininy fa enoy tsara ary mazofo rafiny isika mianakavy dia mametraka veloma mankasitraka amin'ny lahady ny fotoanantsika. Izo be daholo.